Vaoaka ivavaka isika rehetra dia mbola misaotra anao indray izay ry Tompo Andriamanitra eo fa nahazo ity fotoana maminay ity indray ahafahanay miaona aminao. Manakambara aminay indray ianao amin'ity fotoanan'io ity, koa dia sokafo ny masom-panahinay, ahitana ny zava-magaga eo amin'ny asanao. Aminaran'i Jesosy, amen. Risiko lady malala ho amina rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana mba amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Miarabantsika izay any amin'izay kabe any izay namarina izany indrindra androany. Ny soratra masina voalahatra torina amin'izao alahady 10 manaraka ny trinité izao dia araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsarany Lioka. Lioka 7:20, 2:7, 2:7. Lioka 7:20, 2:7, 2:7. Toy izao no favaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nanakaiky Jesosy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy ka nanao hoe, raha mba nafantatra mantsy ianao na dia amin'ity andro ity aza izay momba ny fiadanana, fa ankehitriny miafina amin'ny masonao izany. Fa ho avy aminao ny andro izay hananganany fahavanao tovitany manodidina anao, dia anemitra anao izy ka anidy anao manodidina, ary amongotra ao anatinao ka tsy avela nisy vato mifanongoa eo aminao ho valiny tsy nahafantaranao ny andro namanginanao. Ary niditra teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy dia nandroaka izay nivarotra ka nanao taminy hoe, efa voasoratra hoe, ny tranoko dia trano ivavahana, fa ianareo kosa nanao azy ho zohy fieren'ny jiolahy. Ary nampianatra isan'andro teo an-kianjan'ny tempoly izy, fa ny loham-pisorona sy ny mpanoran-dalàna ary ny olona nitady afaty azy. Nefa tsy hita an'izay ataony satria ny vahoaka rehetra nazoto dia nazoto hiaino azy. Amen. Amin'izao fotoan'izao dia mety tsy ataonareo intsony ity kilalao ity, fa tamin'izay mbola nianatra tany amin'ny sekoly ambaratonga voalohany tany dia misy kilalao an'izay dia mihotrika ohatr'izao ny olona anankiray. Dia misy anankiray mikapokaky ny lamosy dia manao ohatr'izao, Ali Baba, comment t'appelles-tu? Celui-là, police sans voleur. Dia tondrona ny olona anankiray dia mamaly hoe voleur, na mamaly hoe polisy. Dia le voleur olona enjehana, dia le polisy le manenjika, dia rehefa azo daholo le voleur dia zay le hoe fandresena. Ny natomboan'ny kilalao iny reseko malala dia avy amin'ny tantaran'ny Ali Baba. Zay angamba ny mety misy malala. Misy mpangalatra 700 zany nangalatra zany dia natobony tao anaty toerana anankiray. Zay le hoe zohy fieren'ny zareo jiolahy reo zany, dia nataony tao daholo zavatra nangalarany. Dia hitan'ny Ali Baba io toerana io, dia rehefa hitan'izay dia nalainy reo arenareo dia nizarazarainy hanaovany asa tsara. Dia io hoe io toerana io zany dia karazana ohatry ny hoe fanangonan'le mpangalatra ny aratsiana nataony, satria nangalatra izy zany. Dia zay le ilazany hoe zohy fieren'ny zareo, ao ny anaovany ny arenany maloto rehetrarehetra. Dia zay ny ilazany Jesosy ny nanaovany ny mpitondra fivavahana ny tempoly tamin'izany fotoana izany. Satria nahoany? Nampiasainy anangonan-karena ny fiangonana. Misy fotoana ohatra manakalo rakitra izy satria misy karazana vola izay ao amin'ny tempoly any mety aminazy. Ny vola nampiasain'ny Romana tamin'izany tsy nekena hiditra ao tempoly satria hoe vola maloto hono. Dia vola avy amin'ny zareo ny sekely zany, zay ny nampiasaina tao. Dia nefa zareo le manakalo io manararaotra ataony lafo be. Ohatrantsika zao hoe 1 euro zao euro anankiray zao eo amin'ny 4,000 eo zao. Dia raha zareo manao anazy tsy ataony 4,000 fa ataony 2 alina ohatra na 2 alina. Ohatran'izay ny zavatra nataon'ireo mpisoronareo tamin'izany. Dia ohatra koa mivarotra ondry atao fanatitra izy ireo dia manao hafetsena koa ry zareo. Ndraindray lazainy fa ratsy le ondry efa entin'ny sasana avy any lavitra, ndraindray ataony lafo be koa ny anazy. Dia izay fanararaotana izay ny lazainy Jesosy hoe zohy fieren'ny jiolahy. Zany hoe mangalatra ny volan'olona zareo dia ataony zareo ny tempoly ny fialokalofana amin'izany. Zay faharatsiana izay no natonga an'i Jesosy nanina raha vao niditra an'i Jerosalema, ninona ilay teny voalohany teo? Nanina? Nitomany. Satria Jerosalema tanàna masina kanefa tsy mba mahalala ny fiadanana, tsy mba mahafantatra hoe zao ny zavatra tokony natao. Ka dia miezaka ireo mpaminany maro manitsy an'i Jerosalema kanefa dia indrisy mokondohany ihany nataony
zavatra tsy mety ataony ihany ny ataony. De anyriana de arak'izay voasoratra eo dia horavahana Jerosalema. Faminaniana ataony Jesosy io zany a, horavahana Jerosalema anyriana any satria tsy mety mibebaka, tsy mety miova. De isika koa resaka olona malala manana zohy firen'ny jolay ao anatintsika ao, manana faharatsiana, fahazaran-dratsy tsy mety miala mihitsiny. Eno ny antson'ny fanahy masina zay mitarika atsika iova. Fahazavela fa raha ohatra ka hoe tsy mety miova isika de ho avy amintsika nandravana antsika tahaka any Jerosalema eto a, dia ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay isika. Ka de mbola misy fotoana azy hibebahana de mibebah, fa zay no tadiavan'i Jesosy amintsika. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombona amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Dia mbola misaotra anao zay ry Tompo, noho izany teny nomenao anay izany. Diovy ny fonay madio ry Tompo, ataovy mialo aminay izany zohy firen'ny jolay izany, ny fahazaran-dratsy rehetrarehetra ahafahanay mitodika aminao tanteraka. Voninahitry naronao izany vavaka izany. Amen. Jesosy miaino ny feony mankatony teniny zay tena ondriny Jesosy miaino ny feony Jesosy miaino ny feony mankatony teniny miaina amizany tambola eto antany miaino ny feony mankatony teniny fiada Chani miaino ny feony mankatony teniny miaina amizany tambola eto antany miaino ny feony mankatony teniny fiada nananomena trany Seka iaino ny feony ankatony teniny salu mahoande iseka iaino ny feony Jesosy miaino ny feony ankatony teniny miaina amizany tambola eto antany miaino ny feony ankatony teniny fiada Chani miaino ny feony mankatony teniny miaina amizany tambola eto antany miaino ny feony mankatony teniny fiada nananomena trany Jesosy turio ny teniny ambarao ny teniny isika ondriny Jesosy iaino ny teniny Jesosy miaino ny feony mankatony teniny miaina amizany tambola eto antany miaino ny feony mankatony teniny fiada nananomena trany miaino ny feony mankatony teniny miaina amizany tambola eto antany miaino ny feony mankatony teniny fiada nananomena trany Unissons-nous dans la prière.
Tu nous as donné ce jour nouveau, Seigneur, nous t'en remercions. Tu vas nous donner ta parole afin que nous l'écoutions, nous t'en remercions également. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis et que ton Saint-Esprit illumine notre voie. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec vous. Amen. L'écriture sainte qui nous sera donnée en ce 10e dimanche après la Trinité est écrite dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 19, verset 41 au verset 48. Luc chapitre 19, verset 41 au verset 48. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Quand Jésus fut près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle en disant: si seulement tu comprenais toi aussi en ce jour ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant, cela t'est caché. Tu ne peux pas le voir, car des jours vont venir pour toi, où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'assiégeront et te presseront de tous les côtés. Ils te détruiront complètement, toi et ta population. Ils ne te laisseront pas une seule pierre posée sur une autre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où Dieu est venu te secourir. Jésus entra dans le temple et se mit à en chasser les marchands en leur disant: les Écritures déclarent, ma maison sera une maison de prière. Mais vous, ajouta-t-il, vous en avez fait une caverne de voleurs. Jésus enseignait tous les jours dans le temple. Les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les personnages importants du peuple cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne savaient pas comment y parvenir, car tout le peuple l'écoutait avec une grande attention. Amen. Quand nous étions à l'école primaire, on jouait à un jeu que vous ne faisiez peut-être plus maintenant. Alors il y avait quelqu'un qui se courbait comme ça, et quelqu'un qui le tapait sur le dos comme ça. Il disait: Ali Baba, comment t'appelles-tu? Celui-là, police ou voleur? Et il désigne quelqu'un, et la personne courbée répond voleur ou police. Alors ceux qui seront désignés police vont poursuivre ceux qui seront désignés voleurs, et quand tous les voleurs seront capturés, le jeu sera terminé, et ainsi de suite. Alors, dans ce genre de jeu, il y a un conte qui y correspond. Ali Baba et les 40 voleurs. Là, ce conte-là, vous le connaissez peut-être. Alors, il y avait 40 voleurs, des voleurs, comme ce nom l'indique, des brigands, qui volaient, qui pillaient des navires, des maisons, des châteaux, etc., et ils les rangeaient dans une caverne, tout leur butin. La caverne des 40 voleurs. Alors, Ali Baba a découvert cette caverne-là. Alors, il a pris les richesses, il les a distribuées aux pauvres et il les a utilisées pour faire de bonnes œuvres. Les brigands utilisaient cette caverne-là pour mettre leur butin, les butins qu'ils ont obtenus par le mal, mais Ali Baba les a utilisés pour le bien. Alors, Ali Baba n'a pas existé, mais Jésus faisait allusion à ce genre de mentalité, de prendre les richesses des gens et les cacher dans un endroit. À Jérusalem, il y avait cette mentalité-là. Pourquoi? Les maîtres de la loi, ceux qui dirigeaient l'Église en ce temps-là, profitaient des gens pour avoir de l'argent en se cachant derrière le temple. Par exemple, il y avait une monnaie d'échange utilisée. On utilisait le shekel, on n'utilisait pas la monnaie romaine, parce que c'était une mauvaise monnaie sale, paraît-il. Alors, ils faisaient l'échange, et dans ces échanges-là, ils profitaient. Par exemple, 1 euro coûte 4000 ariars, par exemple. Mais ils ont profité et ils ont converti 1 euro en 10 000 ariars, par exemple, ou 20 000 ariars. Voilà ce qu'ils faisaient. Et il y avait également des animaux qu'ils vendaient pour les sacrifices. Alors ils disaient aux gens qui amenaient déjà des moutons de loin que ces moutons-là, ce ne sont pas des bons moutons, vous devez acheter ces moutons-là. Ou bien pour ceux qui sont venus acheter des moutons, ceux qui sont venus sans moutons, d'acheter leurs moutons. Et ces moutons-là, ils les vendaient à prix élevés, par exemple.
Et c'est ce genre de mentalité-là que Jésus traitait de caverne de brigands, caverne de voleurs. Parce que ils utilisaient l'église, le temple, pour voler les gens et pour abriter leurs mauvaises habitudes. C'est ce genre de mentalité-là, c'est pour ce genre de mentalité-là que, qu'est-ce que Jésus a fait dès qu'il a vu la ville? Il a pleuré, parce que Jérusalem était une ville qui ne connaissait pas la paix. C'était ce genre de mentalité qui était à Jérusalem. Les prophètes ont toujours essayé de apprendre à Jérusalem la bonne voie, mais ils en ont toujours fait à leur tête et ils n'ont pas voulu se repentir. Voilà pourquoi Jésus ici prophétise que Jérusalem sera détruite, Jérusalem sera assiégée. Nous aussi, nous avons une caverne de voleurs en nous. Toutes nos mauvaises habitudes, tout le mal qui est en nous, c'est une caverne de voleurs. Nous devons nous en débarrasser, nous devons demander à Jésus de nous enlever cette caverne de voleurs en nous et nous repentir de nos péchés. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Unissons-nous dans la prière. Nous te remercions encore, Seigneur, pour cette écriture sainte que tu nous as donnée. Aide-nous à nous repentir grâce à ton Saint-Esprit, afin que nous nous repentions de nos mauvaises habitudes et de nos mauvaises actions, qui est une caverne de voleurs en nous. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. En ton nom, nous faisons cette prière. Amen.